Ankasitrahako ianao manaraka ny fahitalavitry ny MDS amin'izao alina izao alarobia faefatra ambin'ny folo ny volana Jolay ny taona 2024 tonga sy fanatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao manasanao ary anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Anboasika ny vaovao izao alina izao dia niona indray tamin'ny ministra tompon'andraikitra Omaly ireo lehibe ny syndicat ny postra malagasy ny keny ministra moa ny teboka sivy nangatahany mpiasa saingy tsy tompony teny farany amin'ny hoy izy raha vorazafy mahenina sy tahiry ny aina. Navita sy ny Omaly aza ny fifanarana teo amin'ireo tompon'andraikitra isanisa ny anivon'ny postra malagasy hanajana ny fitokonana to mbola mijanona siana aloha izany ary tsy mbola misy fanatanterahana. Ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny tompoteny farany amin'izay vita sy ny anjara ministra pia fotsiny ihany ny nanao ny fomba rehetra iantony fitokonana. Marina fa ora sivy teo no nahareta ny fifampiresahana na hafana nahita marimaritra iraisana. Tsy manaiky hatramin'ny farany privatisation aloha ny mpiasan'ny postra malagasy ankoatra ireo fangatahana hafa. Ny fanaraka ny rototo na ataontsika hoe ny telotota sy na statut omena ny postra malagasy io. Liana tao koa le resaka hoe privatisation sa filialisation. Ny no anaovany ao anaty siny ao dia tolo-kevitra nomeny ny avy aty amin'ny syndicat hoe filialisation no ekenay fa tsy privatisation no siniavy lazany zavatra zany marina kosa nefa fanazava fanazavana ny avato ministre hoe hoentina makany amin'ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres io resaka statut sy resaka privatisation na filialisation io dia any tena manapaka azy. Ale filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny gouvernement izany Jean Paul mahakasika na raha fitokonana ny mpiasan'ny postra dia laza moa lehibe ny syndicat fa manara-maso akaiky ny fanatanterahana ny fifanekena.